Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Tsy mbola vita ny tolo ireo mahery fony firenena namony ainy sy ny fahaleovan-tena sy ny fahafahana. Zava-misy amin'izao fotoana izay tsy ahitana taratra ny fahaleovan-tena raha tsy ilaza fa tsy ireo rafitra telo misy eto amin'ny firenena izay natambatra ny fitondrana Rajoelina ho iray. Manamafy ny tsy fahatokisany rehetra ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona ny didina voakan'izy ireo mahakasika ny Christine Razanamasoa. Manapirovo izao ny vovonana antso fa mihemitra tanteraka ny demokrasia ary voahososy hatramin'ny asany parlementera. Tsy mahalala ny marary ny vahoaka intsony ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Any amin'ny tetika asa tsy laram-paminatra any no ampiasaina ny volam-panjakana ary adino ny fitsonjovana lafiny mahaolona. Mpisolo vava iray no maty tamin'ny fomba feno abibiana Tanozobe ary saika niaran'ny fitsaram-bahoaka ilay tompon'antoka misokatra ny fanadiadiana ho ny mpitandro ny filaminana ahafantarana ny nahatonga ny famonoana. Any ivelany 5 ireo maty ary 30 ireo naratra tamin'ny tifitra nataony ny Palestiniana nandritra ny hetsika fizaran'ireo fanampiana samihafa natao an'ireo mponina tao avaratra Gaza ny maraina teo. Ny antsy prian'izay. Ankafaliana trano tomoklasy tombovavy no itsidihany indray ny tokatranonao amin'ny tialety tongasoa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao atena ny araba ary manasana ihany koa anaraka izany. Matoa andatsoratra avy hatrany nondeha hanokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny tialaity. Tsy mbola vita ary tokony hotohizana ny tolona ireo mahery fony firenena namony ainy sy ny fahaleovan-tena sy ny fahafahana eto Madagasikara ny zava-misy ankehitriny izay tsy ahitana taratra izay fahaleovan-tena izay itsony amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza. Afa-tsy ireo rafitra miisa 3 eto amin'ny firenena izay natambatra ny fitondrana Rajoelina ho iray ankehitriny. Porofon'izany natao tamin'ny filohany any meram-pirenena tamin'ity herinandro ity ary izao tonga hatramin'ny fanesorana ny mpiambina azy izao ihany koa raha ny fanadihadiana azo tamin'ity androan'ity. Matoa andatsoratra. Herinandro masina ty ho andreo mpino kristianina hiatrehana ny Pasika, fanavaozana ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Fa herinandro ihany koa nisehona trangan-javatra samihafa teo amin'ny raram-pirenena. Nanonganana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamasoa Christine sy ny Andrazafy Mahefa Hermanana. Rehefa avy nanasoketa ho marary-saina ny filohan'ny antenimeran-olona teo aloha ireo mitonona ho IRD, inona morona tsanga tsy amanorana tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamasoa Christine indray ary androany tonga hatramin'ny fisintomana ireo mpiambina azy. Raha iverenana foana ny zava-nisy tamin'ity herinandro ity noho ny fijoroana naneho ny zava-misy marina eto amin'ny firenena, ny kolikoly, ny fanaovana kely tsy mba mamindro, ny tsy fahaiza mitantana, ny endrika fandikan-dalàna, ireo nambary Razanamasoa Christine ary isan'ny antony nitenenana izany ny anairana ny fahefanam-panatanteraka amin'ny masolom-bavim-bahoaka azy. Akoranefa ny agagana fa fanakorontanana sy fanonganam-panjakana hono izay filazana ny zava-misy izay raha ny fijerindreo olom-boafidy miarady amin'ny fitondrana. Tozendana ny rehetra ary manontany tenany amin'ny hoe inona tamin'ireny no fanakorontanana. Sao kobokobony marina ary ka milaza tsy anotaninany amin'ny hoe misy korontana eto. Korontana eo amin'ny sosialim-bahoaka noho ny tsy fahaiza mitantana ka mampitangana ny fidim-piainana, mampirongatra ny fankanan-kerana sy ny endrika tsy fandriampahalemana maro samihafa. Korontana eo amin'ny orinasa-panjakana izay natao tantely afa-drakotra ka io bakorompotra io avokoa. Raha tsy akafa-tsy ireo, asa iza no mpanakorotana eto amin'ny firenena ary asa manao ahoana ity fanjakana ity raha toy ireny faneho-kevitra amin'ny maha-olom-boafidy no ahina hampiongana azy eo amin'ny toerany hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Fatahorin'ireny fanapana no raisy ny HCC nanala lehibe nandrom-panjakana ireny izay iaraha mahita fa manososo tanteraka ny lalàna fehizoro mifandraika amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Araka ny tao amin'ny dididy tsy volana larana raisy 2 aotraotra 3 ao amin'ny 970. Fa ihany koa ny tsy fanajana ny zony fiarovana tamin'ny raharaha Razanamasoa Christine iny manao sangisanga ny mpanara-baovao amin'ny hoe asa raha oviana ry foto-drafitra aseny Ambohidahy io no olokoana volomboasary tahaka ireo birao-panjakana maro manerana nosy.
ity rafi-pitsarana ity izay king miasa andreo manalina mihitsy rehefa voakitikitika ny tombontsoa ny volomboasary ary mailakary amin'ny famoahana fanapahana mampetipety ny fitondrana ho lavany lisitra raha ho tany sainety ireo didy sy fanapahana manamarina izany fa ny mafia azy gaga ny rehetra raha tsy ireny no navoaka ny HCC satria efa izay no nahafantarany rehetra azy tatao anatin'izay taona vitsy izay. Fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana izay mbola hiatrika fifidianana solombavambahoaka ihany koa ka izao efa manamafy ny fironan'izao hatrany ho fatapoko ho fatam-pirenena. HCC izay isan'ny tomponantoka mivantana amin'izao fanitsakitsana ny fiandrianam-pirenena izao ka io fa olona mizaka ny zon'ny firenena nanjanaka ny Madagasikara no lohalarana tamin'ny fahatsiarovana ny 27 Martsa 1700. Ny tolon'ireo ity tanindrazana tamin'izany izay tsy mbola vita ary tsy maintsy hotohizana raha izao zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny izao. Tsy misy intsony izany fahaleovantena izany amin'ny lafiny maro. Resaka sisy ilay fahaleovantena, fisarahan'ny fahefana eo amin'ireo rafitra telo, fahefana mpanatanteraka, mpanao lalàna ary ny fitsarana, fatao efa natambatra ny fitondrana rajoelina iray izany ankehitriny. Tranga izay ahitana taratra fa mampiseho hery ireo nampindramina ny fahefana, tsy mandrara intsony izany resaka lalàna izany, ka izao miditra amin'ny tsy tokony hidirana izao, mitsabaka amin'ny tsy tokony hotsabahana, fa asa hatraiza sy mandra-pahoviana. Fa manoloana ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona tamin'ny fanesorana ny Kristina Razanamasoa tsy ho solombavambahoaka ny Madagasikara intsony, nitondra ny heviny ihany koa ny vovonana panina tao Majanga ary laza fa efa fanjakana tsy mijoro amin'ny mahafanjakana no misy eto amin'ny firenena raha ny zava-misy nozoina. Anja Robert Kolo Majanga. Efa fanjakana tsy mijoro amin'ny mahafanjakana azy intsony ny fanjakana eto Madagasikara raha nambaran'ireo vovonana manohana ny filohany antenimieram-pirenena eto Mahajanga manoloana ny mizana tsindrinila amin'ny fampiarana ny lalàna navoaka ny HCC tamin'ny fanesorana ny Ramatoa Kristina Razanamasoa teo amin'ny toerana mahasolombavambahoaka azy. Manoloana ny toe-draram-pirenena misy eto Madagasikara mikasika ny fanesorana any Ramatoa Kristina Razanamasoa tsy ho solombavambahoaka intsony dia tsapa fa efa fanjakana tsy mijoro amin'ny mahafanjakana azy intsony ity fanjakana ity. Eo ihany koa ny famoahana ny didy amin'ny alina mampiasa ery amin'ireo izay tsy mitovy hevitraminy ka noho izany izahay plateforme panina eto Mahajanga dia manamely koa marindrano io didy navoaka ny fitsarana avo ny lalam-pandrenana sy ny fomba nentina ny tsarana azy. Tsara ny manamarika fa io Ramatoa Kristina Razanamasoa dia mijoro ho ray aman-dreny sy hitondra vahaolana ho an'ny firenena misy amin'izao fijaliana lalim-paka izao. Araiky izany dia hita taratra amin'izao fa izay tiany ny fanjakana ho atao no tanterany ny HCC ary mamafisy ny ireto olom-pirenena ireto fa tokony hisy ny fifampiresahana raha misy ny fahalaviran-tsainy ny filoha Andry Nirina Rajoelina manoloana izao raharaham-pirenena izao. Ny HCC zany misy ny mibaiko azy dia ny ireo anatin'ny fitonam-panjakana misy amin'izao fotoana ka efa tsy mitovy hevitra ireo azadino fa filohan'ny androm-panjakana ny Kristina tsy mora zany ny tanjaka ny fandraisana zany na eto an-toerana na ny velana dia matanjaka ka nohony zany tsy ho vita mora io ny feny zany dia tokony ho isy ny fanatonana raha misy fahalaviran-tsaina matanjaka i président Rajoelina dia tokony ampiantso ny panina hoe inona dikan'izao aloha tsika fampiresaka fa raha mandeha hoe tsy maintsy zao ny anaovana azy za mahana zany ary matahotra zay mety andeha amin'ny zavatra hafa indray izao sy olana eto amin'ny firenena zao. Tany indonondoza hatrany raha nambaran'ireo mpanara-baovao ny firenena malagasy manoloana ny zava-misy araiky ny loharanom-baovao dia fantatra ihany koa izao fa taorian'ny fanesorana ny Ramatoa Kristina Razanamasoa tsy ho solombavambahoaka intsony dia ny hoesorana ihany koa ireo mpiambina azy. Fa manamafy ny tsy fatokisany rehetra ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona amin'izao fotoana izao ny didina avoakan'izy ireo mahakasika ny raharaha Razanamasoa Kristina Nerinandro teo. Manapirofo izao ny teo anivo ny vovonana antso fa mihemitra ny tanteraka ny demokrasia ka voahososy hatramin'ny asany parlemantera eto amin'ny firenena ihany koa raha ny zava-misy ankehitriny nozoina. Vera ny fatokisany rehetra ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona raha ny vizotry ny raharaham-pitsarana hatramin'ny fivoahan'ny didy mahakasika ny Kristina Razanamasoa
raha ny faneho-kevitro ny vovonana antso manoloana ny fomba fiasan'ity andrim-panjakana ity. Tsy misy azo antenaina amin'ntsony zany fampanjakana ny lalàna sy ny fitoviany rehetra, eo anatrehany lalàna izany. Ny folohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izay vao nilaza ny 20 ny volana Martsa lasa teo, fa mpanjaka ny fanarahan-dalàna saingy tsy nivalona ny volana, nseho indray ny fiandaniana. Apetraka amin'ny ACC mihitsy ny fanontaniana hoe ianareo hikarakara fifidianana. Ianareo efa nanao kabary mazava teo hoe anao ny asanareo araka ny tokony izy, maninona ny sy nitandrovany izay, maninona ny sy narovany izay, lasa le ACC zay efa nandiso fanantenana io, efa tsy atokisan'ny olona teo. Rehefa nanao an'iny kabary iny dia nanjara nisy karazana endrika fieverana angamba hoe fanitsinany tsy nety. Ankehitriny anefany dia tsapa hita eny amin'ny olo-pirenena na ny mpanara-baovao mahatsapa ny olona fa tsy ahitam-bokany ny rafitra izay mipetraka. Ary ny zavatra tena manahirana indrindra dia hoe le ACC zay tokony hanao régulation politique ary andraiky ny ACK mihitsy zany hoe ao alohan'izao fifidianana izao ianao dia hanao fihetsika sahala amin'ireny. Raha mipetraka teo amin'ny toeran'ny ACC zany dia ny ACC tokony nametraka nanao régulation politique, nametraka amin'ny toerany fotsiny ny mahandro-mpanjakana ny antenimieram-pirenena, ny mpitory ihany koa moa mety tsy ho afa-po fa tokony izay zany raha ny fahitako azy fihetsika tokony ataony ACC mba ahitany mpanara-baovao indrindra fa ny olo-pirenena hoe ACC tena miezaka mampanjaka ny lalàna sy mampanjaka ny rariny. Ankoatra ny firaisan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana sy ny mpitondra tsikombakomba amin'ny fandikan-dalàna eto amin'ny firenena, miray tendro amin'ny fanditehana anaty antsana ny demokrasia sy ny fahalalàna maneho hevitra ihany koa amin'ny mpitondra sy ny rafi-pitsarana. Ny rafi-pitsarana rehetra izay ataon'ny mpitondra fitaovana ampanginana sy amaizana izay tsy mitovy hevitra azy ireo hatramin'ny parlementera. Ny zavatra ny fiantraikany moa zany dia voasosony demokrasia satria fantatsika fa faneho-kevitra ny antony na ny esorana an'ilay olona tsy ho solombavam-bahoaka. Ny faneho-kevitra nasehony ve diso, ny faneho-kevitra nyteneny ve langy, ny faneho-kevitra nataony ve manohitohina ny fiainam-pirenena. Fa raha ny zavatra hita ny mpanara-baovao dia solombavam-bahoaka izy ary zany tokoa solombavam-bahoaka tsy mona, tsy jamba, tsy marenina. Satria hita ny zavatra manjony vahoaka dia tateriny, reny ny zavatra mampaika ny vahoaka dia resahany. Dikan'izay zany tena manao le asan'ny solombavam-bahoaka izy. Ary raha izao zany no mitohy dia voitohitohina mihitsy zany ny asa maha-parlementera. Satria hitantsika ihany koa fa ny esorina tamin'ny toerany koa ilay senaty filohan'ny antenimiran-doholona teo aloha samy niala zany, samy esorina zany zareo. Izay ilay teneniko hoe ny fanehoana hevitra tsy mitovy amin'ity fitondram-panjakana ity zany dia tena manahirana. Zany hoe io zany na ho an'ny ao anatiny na ho an'ny ety ivelan'ny fanjakana dia samy sary toerana daholo maneho an'izay asa mampanohitra izay. Ka izany indrindra no atsapana zany fa tena miempotra zany demokrasia eto Madagasikara. Raha vatanteraka ny atao hoe fanjakana hoy ny vovonana antso amin'izao fotoana izao, tsy misy zany séparation des pouvoirs na ny fisaraha-pahefana izany. Giaza mpitondra avokoa ireo fahefana telo mandrafitra ny fanjakana: ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpitsara sy ny fahefana mpanao lalàna. Ny firenena izay ekena fa miroso, saingy miroso makany amin'ny fanjakana tsy refesy mandidy, ampanjaka ny didy jadona anabitrina ny firenena. Fampiasa manodidina ny valonjato avy amin'ny orinasa Air Madagasikara sy Tsaradino ho ahina ho very asa amin'izao fotoana izao noho ny fampianany Madagascar Airlines ny mpiasa izay ho raisina ankehitriny. Nambarany folohan'ny sindika teo anivony Air Madagasikara fa tsy faiza mitantana ny mahatonga ny olana sy ny fahasahiranana mianjady amin'ity kompani pitaterana nabakabaka malagasy ity amin'izao fotoana izao, hany ka ireo mpiasa no mizaka ny vokany eo anatrehan'izay. Mety ho very asa ireo olona manodidina ny valonjato isa. Ny asa teo anivony orinasa Air Madagasikara sy Tsaradi manoloana ny fanapahan-kevitry ny tompony andraikitry ny kompani Madagascar Airlines hampihana ny isan'ny mpiasa. Raha ny tokony ho izy, mifindra avy hatrany ao amin'ny orinasa Madagascar Airlines ireo mpiasa ireo, hoy ny filohan'ny syndicat-ny mpiasa eo anivony Air Madagasikara androany. Après une conférence de presse nataony tale général ny Madagascar Airlines dia tsy maintsy mba niresaka ny mpiasan'ny Air Madagasikara sy Tsaradi. Tadidio tsara fa mbola mpiasan'ny Air Madagasikara sy Tsaradi tompoko izahay. Mbola tsy nanasony izay contrat définitif tany Madagascar Airlines.
rehefa mieritreritra ny hoe anala-piasa na hoe anao réduction avec consensus na tsy consensus dia tsy maintsy miahihany piasa amin'ny hoaviny. Izay ny antony vorinay androany hoe mba inona kosa ny teny avy aty amin'ny piasa sy hevitra avy aty amin'ny piasa entina hiatrehana an'izany mety ho fanalana piasa izany. Ireo mpiasa no hiara-ny antsojay sy ny tsindry azo leny vokatry ny tsy fahaiza mitantan'ireo tompon'andraikitra nifandimby teo anivony ity kompania mpitaterana ity ho hiatrany ny fanazavany. Zay raha mahafantatra fa ny tena resaka be mandenga dia zao hoe kely balitika ny isan'ny vitsy ny isan'ny fiaramanidina miasa ao amin'ny Air Madagascar dia hoe be loatra le piasa fa tsy avy amin'ny piasa nge akory no nahatonga an'izao fahasairanana zao be dia be ny fitantanana ny fandimidimby teo oka ho samy responsable daholo ny tsirairay avy fa ilay piasa zany amin'izao fotoana zao lasa hiaran'le olana. Nanomboka izy io efa zay ko anareo nanomboka tany amin'ny 2009 zay nge fa nanao conférence de presse efa impiry zay ny problème politique teto Madagasikara anisan'ny tena namotika ny Air Madagascar. Mbola sarotra ny fanarena nyity kompania mpitaterana Madagascar Airlines ity raha ny fanazavana hatrany noho ny olana maro samihafa sy ny fananana politika mazava ao anatin'ny fohy antoniny ary lavitrezaka fa toa andrakandrana hatrany. Fa tsy tantaratra ny fijeren'ny mpitondra ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy iainan'ny mponina hoy ny faneho-kevitry ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazety tamin'ity androan'ity. Nanamafy ny mpanao politika fa ny amin'ny tetikasa tsy lahara-pamenatra any no hiazaka zany fitondram-panjakana sy ampiasaina ny volam-panjakana ao anatin'izay ka tsy magaga raha dino izay fitsonjovana ny lafiny maha-olona izay. Christian Dimby. Marary ny sosialim-bahoaka saingy any amin'ny tetikasa tsy tokony atao lahara-pameana hatrany no ampiasain'ny fanjakana ny volam-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika androany. Vola amina miliara ariary maro no natokana ho amin'ny fanatanterahana ireny tetikasa tsy mbola vita hatramin'izao ireny. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fitaterana antaroby na ny teleferika, ny lalambe mikodana na ny autoroute izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Tsy magaga hoy ireo olom-pirenena raha mikorosofahana sy miamanitra hatrany ny malagasy noho izay tsy fahaiza mitantana sy tsy fanaovana vaindohan-draharaha ny sosialim-bahoaka izay. Raha manontany ianareo ny sosialim-bahoaka aloha amin'izao fotoana izao dia hita hoe sarotsarotra ihany. Ny antony mahasarotra azy miteny mijery fotoka amin'ilay hoe majinga mijery fotony mihitsy zany eo amin'ny fiainan'ny olona ankapobeny zany dia tena mihazakazaka mihitsy le adi-penan'ilay olona mafy zany tiako tenenina. Ka eo zany tiako tsindrina hoy izy hoe aiza ny tokony vahaolana za iza mba te antany inona re mba vahaolana tokony mba mena an'izao sosialim-bahoaka zao hidirana amin'izao sosialim-bahoaka izao fa le teleferika sy ny akoatran'izay zany hoy izy hoe tokony le sosialim-bahoaka any tena tokony liana tokony. Tena panetretena mihitsy ny tenenana any amin'ny sosialim-bahoaka mihitsy ny tokony liana maromarona kokoa. Fahasairanana aloha zao tena enana vola tena tsisy mety mihitsy. Reny aloha amiko manokana tokony hoe izay marary amin'ny vahoaka aloha ny voalohany indrindra fa reny zany amiko manokana hitako amin'ny fiainanay manodidina anay zany ohatra ny hoe marary amin'ny vahoaka zao vary miakatra daholo ny zavatra rehetrarehetra Nanamafy ankilany ny mpanao politika fa tsy mbola misy vokatra azo tsapahitanana ny politika zato andro ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana eo amin'izay famahana ny olany sosialim-bahoaka izay redred tsy famokisana lainga hatrany ny any-mpitondra hoy hatrany ny fanazavana. Ny gouvernemanta nanome zato andro ny président politika nanome zato andro ny gouvernemanta hiadiana amin'izay fahatrana sy navalana sosialim-bahoaka zay fa zao mavelom-pantany anako hoe nandeha amin'ny tokony izy hoe le zato andro sa ahoana ny fandehany fa raha fijery amin'ny ankapobeny aloha dia zany hoe vao maika tena ame mahantra ny olona sahirana tsisy zavatra azony ataon'ny fanjakana intsony zany zao zany hoe vahaolona ataon'ny fanjakana afa-tsy mirediredy zay ny tena maromarona hoe inona moa zany no etrakaina ataon'ny fanjakana tatin'ny zato andro zay tsisy zay nazo resahana dia tsisy takan'izay koa eny ambilan'ny olona sy ny fahasairana ny olona noho ny ataon'ny fanjakana zao zany hoe andro rajoelona ty zany dia nampitohy haingana dia haingana ny fahatranana azo ny malagasy zany hoe ny malagasy fa tsy hany le fahatrana fa zao zavatra nitranga hoe nisy fahatrana netiny tena goavana be mihitsy niteraka an'izao fahalalapaka ny fahatrana iain'ny malagasy zao. Jaivina nilaza ny ifantoka bebe kokoa amin'ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka sy ny maha-olona i Andry Rajoelina araka ny kabary firarian-tsoa izay nataony tamin'ny farantaona teo
telo volana atio arina iara-malala ny zava-misy mitombatra ny fahantrana iainany isan-tokantrano mena ihany koa ny fahefa mividin'ny mponina sy ny maro hafa hatreto aloha mbola mena amin'ny vola latsaky ny 400 ariary isan'andro ny 570 faingo 400 ny malagasy araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena farany teo taorian'ny fanadadiana ny arahana tamin'ny Instat tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025 raha io antotanisy io hatrany niakatra 550 faingo 500 ny tahan'ny fahantrana ho an'ny eto andrenivohitra raha toka ny tombo 150 izany ho an'ireo renivohim-paritany sasany mampanahy io antotanisa voaraha io antony anairana ny mpitondra fanjakana ho hatrany ireo mpisehatra amin'izany ny fanjakana izay mbola tsy mahay mijery ny laharam-pahamena sy ny marary ny vahoaka malagasy ankehitriny izany indrindra no antom-pijoroa ny kolektifan'ny malagasy izay mijoro amin'ny foto-kevitra fihavanana ho an'ny fanovana ny fanovana izay tsy izy fa ny fahantrana ny fitantanana tsy mendrika ny tsy fanajana ny lalàna sy ny fanapara-pahefana Ako ny fandalovan'ny Rivodoza Gamanina misa 20 ireo olona namony ainy, 4 ireo olona tsy hita popoka. Taorian'ny fandalovan'ny ity Rivodoza ity manodidina ny 7,000 alina ireo olona trabona. Tamina tokantrano manodidina ny 700 alina raha ny tatitra ny Barao Nasionaly, misahana ny loza Voajanahary. Misa 20 ireo namony ainy raha toka misa 4 ireo olona tsy hita popoka vokatry ny fandalovan'ilay Rivodoza Gamane. Tafakatra 7,797 alina kosa ireo olona trabona vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza avy amin'ny tokantrano misa 7,702 alina raha ny tatitra azo teo anivon'ny BNGRC na ny Barao Nasionaly misahana ny loza sy ny tandindin-doza tamin'ny 12 ratoandro teo. Manodidina ny 7,520 alina kosa ireo trano dibo-drano tanteraka ary misa 7,700 ireo trano niotsaka raha ny angom-baovao voaray hatrany. Eo anatrehan'izany, misa 7,773 alina ireo olona tsy maintsy nafindra toerana tamin'ireo trano misa 2,704. Fa ankoatr'izay, tambary manodidina ny 7,703 hektara ihany koa ny dibo-drano tanteraka ary tototry mifasika avokoa ny 5,700 hektara amin'ity tambary ity araka ny tatitra hatrany. Ankilany, foana ny filazana fampitandremana makasika ny amafisan'ny rivotra sy ny abetsahan'ny rotsakorana ho an'ireo faritra izay naharay izany raha ny vinavinany teo anivon'ny foibe famantarana ny toetrandro androany. Goavana araka izany ny takaitra navelan'ity Rivodoza Gamane ity raha ny tatitra azo teo anivon'ny BNGRC hatrany. Isan'izany ny fahasimban'ireo foto-drafitra samaro sy ireo lalam-pirenena. Andro raty sy Rivodoza izay tokony efa nanana ny mpitondra fanjakana politika matipaika ny fiatrehana azy noho i Madagasikara tsy afa-bela saika isan-taona. Tsy izay anefa ny zava-misy na eo amin'ny fanampiana izany na eo amin'ny foto-drafitra samihafa fa toa miady irery ireo trabona toany tsy misy pia, tsy misy fanjakana. Vokany, mafiatrany ny adirin'ny Rivodoza eto Madagasikara noho ny tsy fisian'ny fiomanana, tsy manan-katolotra ihany koa ny fanjakana fa mitavandra ireo mpiara-miombonantoka hatrany, vokatry io tsy fananana vina mijery lavy fa zatra ny politika vonjy tavanandro. Fiomanana amin'ny fetin'ny Pasika nangina tsy toy ny isa-taona ny fidinana any amin'ny faritra maro. Tamin'ity fetin'ny Pasika ity raha ny hita tetsy amin'ny tobim-piantsoana ny fahasankarana androany. Isan'ny safidy voalohany amin'ny toerana alehan'ny maro isan-taona ny miazo Anantsirabe. Saingy nangina izany raha andro mialohan'ny fetin'ny Pasika hita ihany koa tamin'ity androany ity fa niakatra 5,000 ariary ny sarandalana teny an-toerana fitiny kolona. Iray andro mialohan'ny fetin'ny Pasika toy ny isan'andro ihany teny amin'ny tobim-fiantsonana fahasankarana. Raha tokany any Antsirabe no isan'ny be mpivezivezy isaky ny fetin'ny Pasika tahaka izao. Mangina izany noho ny tsy fampiny enti-manana raha ny fanazavana. Isan'ny olona mandeha eto amin'ny kararotera fahasankarana tena vitsy. Vitsy ny pasazo mandeha amin'izao. Tôbila feno vao miala. Tsy maintsy feno tôbila iray vao miala. Amin'ny plasy indray dia sofera indray manao izay tôbi 4 na 10. Fanohatra tamin'ny taona raha oharina amin'ity Paka ity. Fa isa-taona tena zay raha mila marainy andro vao miala eto. Fa sao tena vitsy tamin'ity Paka ity tena midina an'Antsirabe. Niakatra 5,000 ariary ankilany ny sarandalana azotra RN7 noho ny mavampotoana ny fetin'ny Pasika tahaka izao. Raha toka 5,100 alina ariary ny sarandalana any Antsirabe, nampiakarina 2 alina ariary izany amin'izao fotoana. Tamin'ny maraina no betsaka olona teto aminay fa amin'izao efa tsy taitaika ny mpandeha. Ay, efa nisy fiara-miasa irahana amin'ny ministera sy ny ATT ary ny
ny direction ny transport ny vakina karatra dia misy fandaminana nataonay ampiakarina aby ny fiara rehetra mba hitsinjovana ny olona aty ho an'ny régional RN7 rehetra efa empolo amin'zato eo zay ny fiara hatry naraina somary vitsivitsy mpandeha tamin'ity taona ity raha mihoatra ny tamin'ny taona lasa 4 alina ariary satria ao anatin'ny fotoana abe olona araka ny fanarana tamin'ny ministera. Manoloana ny fitaterana tsy manara-dalàna isan-taona tahaka izao, misy ny fanaraha-maso ny eo anivon'ny ATT sy ny eo amin'ny tobim-piantsonana Fasankarana, ankoatra ny any Antsirabe, nahitana fitombona ankilan'ny zotra rezionaly ny Antanifotsy raha ny fanadihadiana hatrany. Izany rehetra izany no karazana indisy ahafantarana fa miasahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao ka tsy manana izay fahafahana entina mivoaka ny renivohitra mandritra ny vanim-potoana ny fety toy izao. Fa maro mipaikady napetraka ao Mahajanga hisorohan'ireo karazana loza indrindra ny lozam-pifamoivoizana sy ny maro hafa mialoha mandritra ary aorian'ny fetin'ny Pasika. Fotoana mabetsaka ireo mpiala sasatra sy ireo fiara mifamezivezany Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika ka misy hatrany ny toromarika avy amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny tany an-toerana Anja Robert Mahajanga. Ho fisorohana ny loza mialoha mandritra ary aorian'ny fetin'ny Pasika eto Mahajanga dia isy mpitandro ny filaminana amanjato no aparitaka eny amin'ireo toerana maromaro izay heverina fa betsaka mpivezivezy anamafisana ny fitandrona ny filaminana sy ho fanentanana ireo mpampiasa lalana amin'ny fanajana ny lalàna mifeny fifamoivoizana. Ao anatin'ny sécurisation paka sans accident tanteraka atsika amin'izao eo amin'ny 300 éléments no naparitaka miassurer une sécurité routière, sécurisation milieu rural ary ny sécurisation zone littorale. Eto dia manentana ny mpiatsehatra rehetra mba anatanteraka tsakany sy andavany ireo directive sy le baiko nomenany zareo misy ny fandriampahalemana ny route nationale iny indrindra amin'izao vacances de Pâques zao. Manentana koa ireo mpitondra automobile, ny mpivezivezy, ny mpitondra fiara, indrindra ny coopérative. Efa misy lamina napetraka any dia aloha ajaintsika iny hisoroana ny loza sy ny ataka izay tahorana tokony isy eo amin'ny lalana iny. Any amin'ny zone littorale efa misy ny dispositif napetraka any, misy balisage hoe eto ny fatra azo androna, eto ny tsy azo androna. Efa misy koa mitandro filaminana izy misalasala manantona mila hevitra satria izay koa ny dina ihany sady mampianatra no manoro hevitra no miaro anareo vahoaka ka izy misalasala. Ary mafisina koa ny sécurisation milieu rural izay irana amin'ireo rahalahy tafika malagasy. Tokony ho amafisin'ireo mpamily ihany koa ny fikojakojana ara teknika ny fiara ahafana misoroka hatrany ny lozam-pifamoivoizana. Misy hetsika zany ataona eo anivon'ny direction générale de la sécurité routière mandritra nyity Pasika ity mialoha mandritra ary aorianan'ny Pasika. Io hetsika io zany dia mba hatongavana mitanjona Pasika Erendosa eny amin'ny fifamoivoizana an-dalambe. Ka izay hetsika izay indrindra no tena io hampahafantarina ireo mpampiasa lalana na mpampiasa bazazy io na mpitatitra olona io na mpitatitra entana mba samy hitarina amin'ny fandehanana eny an-dalambe, indrindra fa amin'le fanaovana ny fikojakojana amin'ny fiara hatao an'le visite teknika na fisirihana aty amin'ny centre. Ho an'ny sampandraraha misana ny fitsirihana ny fiarakodia eto Mahajanga dia mitsara ara-teknika ny fiara izy ireo ny sabotsy 3 Martsa sy ny sabotsy fa 9 Aprily izao izay tafiditra ao anatin'ny farany herinandro ny fialan-tsasatry ny Pasika. Ankoatr'izay dia tsy azo ny fiara hivezivezena ihany koa ny eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga manomboka ny alahady fa 1 ny volana Aprily amin'ny 3 ora tolakandro ka hatramin'ny 2 ny volana Aprily izao. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sendo vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionana ny tontolo ny fibaikona alika eto Madagasikara ankehitriny eo ihany koa ny trangam-piarahamonina Tanozobe mahakasika ilay mpisolo vava maty nisy namono moa izany rehefa avy eo no anarahantsika izay. Aza misaraka aminay ary. Pasika sambatra miaraka mizaraka do ararotiny fihenam-bidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalfena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 Aprily any hitanao any amin'ny Telma akaiky anao.
Mamena ny arabatra ny tomboky lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny diala ity isan'ny tarantsika izay karazana alika miisa 30 amin'ny raika amin'ny 570 maneran-tany no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na izany aza miroborobo ny fiompiany reny chien de race reny amin'izao fotoana ary mivelatra manarak'izay ihany koa ny sehatra asa toy ny fibaikona sy ny fikarakarana alika sy ny maro hafa ireo mpibaiko alika matianina izay manomboka mivondrona ao anatina fikambanana amin'izao fotoana izao ary nametraka fanamby iraisana ho an'ny taona 420 nandritra ny fifampiarabana na hatratra ny taona vaovao tamin'ity androany ity. Nanomboka ny taona 920 no niroborobo ny fiompiana chien de race teto Madagasikara amin'ireo karazana alika 1,570 ofisialy anatin'ny FCI na ny Fédération Cynologique Internationale. Efa tazana eto amintsika avokoa ny karazany 30 amin'ireo. Ambonin'izay, manomboka liana ary manara-dalàna amin'ny fikarakarana ny alika ihany koa ny malagasy. Matianina zany zao fikarakarana, fitaizana, na fiompiana, na fikolokoloana ny alika dia miditra amin'ny sehatra matianina zany le izy. Satria raha ohatra te hanatsara ny chien de race ianareo, chien de race zany tsy vitany hoe tsara tarehy, tsara bika fotsiny, fa eo koa ny capacité intellectuelle an'ilay alika. Misy alika raha chien de chasse izy tsy maintsy manana an'izay l'instinct de chasse zay, raha chien de garde izy tsy manana an'izay instinct de garde zay. Zay nefa ao anatin'ny alika rehetrarehetra zay fa raha tsy développer na zay les capacités an'izay ireo alika ireo dia zay ny ilana ny maître chien, éducateur canin mamoaka an'izay le zavatra qualité an'le alika zay amin'izay zavatra tiana ampiasana azy. Professionnalisation zany le izy ka lasa antonasa daholo hatrany amin'ny fiompiana azy ka hatrany amin'ny fitaizana azy ka hatrany amin'ny fanondranana an'le alika vokarina. Zay ny tena avantage lehibe amin'ny fidirana amin'ny resaka FCI sy resaka hoe professionnalisation an'le tontolon'ny alika. Ilaina ireo matianina misehatra arak'izany ny fibaikona sy ny fikarakarana karazana alika ity. Mbola vitsy ankilan'ireo milaza ho mpibaiko alika no manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao feno. Antony tsy maintsy irosona amin'ny sivana sy ny fampiofanana izay vonina iroso anatin'ny matianina sy ny ara-dalàna. Ny olana trolo zany dia zay tehitena maître chien dia maître chien daholo izay mpitondra alika. Fa saingy kosa misy critère dia izay ihany koa ny antony nananganana nyzao AMCPM izao zany ahafahana manavaka satria ny anarana maître chien zany dia efa nisy fampianarana, nisy dingana ary maromaro ny zavatra tadiavina ao anatin'izany zay vao tonga ao anatin'ny tena atao hoe maître chien eto Madagasikara. Izay atao anatin'ny tontolo ny fampianarana alika ihany koa dia manana tanjona lehibe amin'ny fampiakarana ny lenta mba handray anjara amin'izany fifaninanana iraisam-pirenena zany ary hanafatra expert anankiray anao ny recyclage ny maître chien eto Madagasikara amin'ny fandraisana an'izany handray anjara zany amin'ny lafiny international zany. Maro ny karazana alika misy saingy tsy mbola tazana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny alika mahay mamantatra mialoha ny epilepsia mety hitranga amin'ny olombelona. Ny alika natokana ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana sy ny maro hafa. Iazo anozy be vetivetsika ao anatin'ity trangam-piarahamonina iray ity. Mpisolo vava iray no maty tamin'ny fomba feno abibiana tany Anozobe ary saika niara ny fitsaram-bahoaka ilay tomponantoka tamin'izay. Famonoan'izay misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ny mpitandro ny filaminana. Ahafantarana ny zava-misy nitarika ny famonoana azy ilaina vandoza ankila nefa voasambotra raha ny vaovao azo amin'izao fotoana izao fanampanazavana. Tokony tambaly fatsany zany dia nahazo antso izahay eto amin'ny aty amin'ny commissariat Anozobe fa misy olona voatsindrona meso, voatsindrona antsy tao amin'ny bazary io. Dia avy hatrany moa izahay dia nandeha ny intervention nandeha amin'ny toerana io. Rehefa tonga teo izahay dia maro be ny olona mitangorona ary olona nanindrona antsy io dia mbola mitana meso, mitana antsy izy tao bazary tao naika mbola nindrona olona hafa koa. Izy dia mbola namaly ary hitantsika teo ary hitantsika koa eo amin'ny sary io fa dia mbola misy meso. Ka voatery zany izahay tsy maintsy namoaka azy mba hialana amin'ny fitsaram-bahoaka dia entiny ety amin'ny hôpitaly izy satria anisany vidona teo amin'ny fanaovana ny intervention. Ny indro kely nampalahelo dia ilay olona voatsindrona antsy zany araka ny hitantsika teo dia namoy ainy.
Vannozy be dia iazo any Mahajanga sika ao anatin'ity tontolony fanatanjahantena ity. Nanomboka ny maraina ny 7 martsa ny Soma Beach Volley andiany voalohany. Izay atao eo amin'ny village touristique any Mahajanga ary maharitra 3 andro ny fananana ara-panatanjahantena amin'izao fotoana izao. Lalao ara-panatanjahantena ara-piralahiana andraisan'ireo sokajin-taona avy amina kluba mandrafitra ny Ligue Patra ny volley ao Boeny Anjara ny Soma Beach Volley. Anja Robert Kolo Mahajanga. Tanteraina eny amin'ny torapasiky ny village touristique ny Mahajanga ny Soma Beach Volley andiany voalohany izay tafiditra amin'ny hetsika voalohany nataony Ligue Patra ny volleyball eto Boeny izay atao mandritry ny 3 andro manomboka ny 7 ny volana Martsa hatramin'ny 1 ny volana Martsa izao. Misy kategoria anankitelo le izy. Senior dame, senior homme, de misy U18 filles zany. De ny mpandray anjara ekipa 4 amin'ny 18, 7 amin'ny senior dame, de ny any amin'ny lehilahy zany 2.0. Zany hoe zany maromaro mpandray anjara tsy arakaraka ny eritreretana azy zany. De feno tanteraka zany programme manasa ny vahoaka ny Mahajanga fa entrée libre le izy tsisy fididirana fa natao amalifaliana ny vahoaka ny Mahajanga amin'ity andro pasaka ty zany. Zay zany. Natao hoe Soma Beach première édition satria ny ligue zany vao nijoro vao aingakaingana tamin'ny septembre 2023 teo zany. De ty zany nietsika voalohany ataon'le ligue vaovao zany eto Mahajanga zany amin'ny resaka beach satria efa lancena zany izy teto Madagasikara zaraina anankiroa mihitsy zany le volley, misy volley en salle de misy ny beach volley zany. Mialohan'ny ity lalao ara-piralahiana izay tanterain'ny Ligue Patra ny volleyball eto Boeny ity dia nisy ny fiara-mientan'ireo club rehetra tamin'ny fanadiovana ny teto amin'ny village touristique ny Mahajanga izay torapasika anatanterana ny Soma Beach Volley ao anatin'ny 3 andro. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity n'aiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mirary fety sambatra ho antsika rehetra ho amin'ny rahampitso veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.